Ray malala o, sotranao satria mbola nomenao tombonandro ahavelomana izay anio. Sotra ray no ny fitiavan-dehibe, no ny famindram-po. Jesosy malala, anambara ny afatra avy aminao aho, izay afatra tena mampatahotra satria zavatra ho avy no nasehonao tamiko. Tompo, aoka izahay tsy ho very ety ambony ity tany ity. Aoka izahay tsy ho tavela ety ambony ity tany ity. Mangataka aminao fanahy masonao, iteny amin'ny alalako, ka ny nofy rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Raisy ny kontrola ny tenako manontolo fanahy masonao, satria mpiasanao aho. Jesosy Tompo, mangataka aminao aho, aoka ianao andrakotray amin'ny ranao, izahako sy ny ankonako, ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Jesosy Tompo, ary amin'ny anaranao no andidiko sy androako ny asa matin'ny Satana izay mitady andravanay. Dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay izany, satria ianao no manda afonay, ary ny ranao dia afo mandevona mandany ny fahavalo rehetra. Ka misotranao izay Jesosy aho. Jesosy Tompo, misandrata araky ny fahalebiazanao, satria efa kely sisa dia ho avy ianao. Misotranao Jesosy aho, ampiverenao ambalanao izay ondrinao tsiraray avy Tompo. Misotranao. Aleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alarobia 7 ny volana Desambra 2022. Ry havana, nampafantary ny Tompo ahy ny zavatra ho avy. Eny efa maro ihany ny nofy manambara ny zavatra ho avy naseho an'ny Tompo ny amin'ny fiavinany amin'ny raha an-lanitra, fa ity zavatra anankiray ity dia efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Tena efa kely sisa dia ho avy Jesosy, ary efa ao anatin'ny fiandrasana mamay isika izao. Aza mieritreritra intsony Tompoko hoe mbola ho tsara ny ampitso amin'ny fiainantsika, fa aoka isika tena hiambina tsara amin'izay, fa tena efa eo ambaravarana Jesosy, efa eo ambaravarana Jesosy. Efa niteny tamin'ny ankonako ihany aho tatoato hoe efa nampafantatray ny fanahy masina fa amin'ny taona 2023, amin'ny taona ho avy io dia mbola ho mafimafy ny zavatra iseho, ary mbola misy zavatra ratsy be dia be mbola ho avy. Izany hoe tsy ho isy intsony zany ny zavatra hoe tena hoe tsara tahaka ny hitantsika teo aloha. Ry havana, ny nofy izay nampisehon'ny Tompo tamiko dia tena manambara marina fa ho avy ilay antikristy, ary tena efa akaiky dia akaiky izany fotoana izany. Tamin'ny alatsinainy vao afaka omaly divaraina no nampanofy ahy ny Tompo. Alohan'ny tantarako ny nofy dia ny maraina nangataka teny tamin'ny fanahy masina ahako, satria tena tao anatin'ny ranomaso foana ahako. Tsy haiko ny nahazo fa tena nalahelo mafy ny fanahy masina, ary noho izany alahelo ny fanahy masina izany izay tatonatiko no tena nampitomany ahy feno alahelo aho nandritry n'iny tontolonandro afaka omaly iny. Dia izany no nanomezany fanahy masina tamiko ny maraina sahady nomeny teny ahako nampafantariny fa tena efa akaiky ilay antikristy, tena efa akaiky. Ao amin'ny bokon'ny Jaona 4:10 io no nomeny fanahy masina 7:30 ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.
tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andriany izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Amen. Io ry havana no teny nomeny fanahy masina aya ny maraina. I Jesosy no niteneny io. Ho avy hoy Jesosy ny andriany izao tontolo izao, ary tsy manana zavatra na inona ao am Jesosy zany io andriany izao tontolo izao io. Izay efa mampitandrina sahady fa ho avy zany i Satana, ho avy eto ambonin'ny tany. Mbola misy teny fanahy masina nomeny fa tonga dia hitantara ilay Nofy aloha izahako. Ry havana, nampanofiainy ny tompo ny alatsinainy divaraina, araka ny teneniko teo hoe afaka omaly maraina izany. Nanofy aho hoe nijoro tamin'izany ohatrany hoe arabe izany, dia hitako zany izao tontolo izao ao anatin'ny aizina tanteraka. Hitako mihitsy zany ny tany zany hoe hitako zany hoe malalaka be mihitsy zany tsisy fetra izany ny eo alohako, ary hitako koa zany ny lanitra dia ao anatin'ny aizina izany ny tany sy ny lanitra. Fa ery amin'ny lanitra ambony zany hita hoe misy fahazavana kely fotsiny, ny fahazavana kely Sisa mazava ity tany ity. Fa maizina avokoa zany ny tany sy ny lanitra. Dia noho neveo zany ry havana, zavatra anankiray ihany fotsiny no tena hitako hoe avo be teo alohako zany. Fa ny rehetra izany dia tena hoe kely oatra ny dongo-tany fotsiny fa anatin'ny aizina. Dia hitako zany alavitra be ery aloha ery misy oatra ny piramida. Hitanareo le any amin'ny tany Ezipta ireny, oatra ny ireny zany ny hitako fa anankiray avo be zany izy io dia ohatran'ireny hoe ahavona tendrombohitra reny zany no fahitana anazy. Dia ilay izy zany eo amin'ny tapony ambony misy hoe afana mijoro olona anankiray ihany zany ohatrany hoe pla zany eo amboniny dia nafahany ilay olona, satria nisy olona teo amboniny, nisy lehilahy anankiray teo amboniny, dia nafahany ny joro zany io ohatrany hoe toerana kely eo amboniny io, fa izy irery ihany zany no mitsangana eo ary antonina azy irery ihany. Dia mitsangana zany izy io eo amboniny io ohatrany piramida io. Tena hoe avo be zany no fahitana azy, ary ny zavatra manodidina azy dia ambany daholy. Na iza koa zany tena hoe hitako hoe ambany kely eo anatrehan'io ohatrany piramida io. Dia no ny hitako zany io lehilahy io mitsangana eo ambonin'io toerana io, dia hitany koa izahako, dia mijery izy fa ny fijeriny ry havana dia tena masika be, ary tena hita fa hoe ao anatiny dia misy devoly, zany hoe ny herin'ny maizina no ao anatiny. Satria hitako avy amin'ny alalan'ny masony sy amin'ny tarehiny, satria isorako any tompo satria nomeny tompo fanomezam-pahasoavanao afantatra sy ahita raha ohatra misy olona anankiray eo alohako misy devoly, na aseho an'ny tompo ao anatin'ny nofy koa izany. Dia toizako ilay nofy, dia ny endriny zany araka ny teneniko teo hoe masika be ny endriny, ary io lehilahy io dia tsy olona fotsy hoditra izy,
tsy olona mainty hoditra izy fa zarazara ny lokony. Kanefany na dia zarazara raha ny lokony dia ny tarehiny izany ohatra n'ireny hoe mangana ireny, ohatra ny hoe lokona faty. Ohatra izay zany no naseho an'ny tompo tamiko. Ohatra ny lokona olona maty zany ny lokony. Asana efa nahita ianao. Ohatra n'ireny mangana ireny zany ny lokony nampisehon'ny tompo tamiko. Dia hoy hoe ny masony masika be mijery dia ny fitafiana anaovany manao kostara izy kostara matroka ny lokony, manga matroka be zany efa any amin'ny loko mainty, anohany mihitsy zany ny lokon'ilay izy, satria ao anatin'ny aizina no nahitako azy. Dia nanao kiraro mainty koa zany izy, zany hoe fitafiana izao tontolo zao ilay tena le hoe mihaja ireny izany. Ry havana, tsy fitafiana avy amin'Andriamanitra mihitsy izany, fitafiana izao tontolo izao izany, satria Jesosy dia nanetry tena nanao fitafiana tsotra, kapa sandale ary akanjo tsotra anankiray tsisy zaitra. Aleloia! Dia no nefa hitako io lehilahy io teo ambon'ilay toerana, ary izy zany dia olona manify. Ary no neveo ry havana dia ny tanany avy izay, raha tsy diso aho, mifona ny fanahy masina aho raha ohatra ka hoe diso ny zavatra teneniko, satria ny fahitako an'ilay izy dia ny tanany avy no natsangany. Dia natsangany izany ny tanany avy. Izy nanangana ny tanany io tsy hoe koa nanondro amin'ny fanondro izy, fa ny velariny zany ny tanany, ny felan-tanany, sady mijery azy zany izy amin'ny fotoana io, na dia efa manangana ny tanany ary ny zavatra tena hoe nampataitra ahy dia ny tarehiny na dia hoe alavitra ahy ary ilay ohatra ny piramida hitsanganany dia ohatra ny hoe olona akaiky ahy no fahitako ny endriny, tena akaiky zany no fahitako azy. Zay no nahatonga ny teny hoe hitako tsara mihitsy ny endriky io lehilahy io. Dia no neveo ry havana, iny tanany natsangany iny dia nanomboka ahodiny tsy moramora izany ilay tanany. Ohatrany hoe mibaiko izy zany zavatra eny amin'ny rahona ambony. Eny ry havana, tena hita mihitsy hoe nibaiko izy, satria ny zavatra niseho dia nanomboka ny hodina tsy moramora koa ny rahona ilay matevina be efa maizina maintimainty be eny an-danitra. Nanomboka mihodina tsy moramora, ny velarany tena hoe tsy hita faritra izany, ny velarany ilay lanitra naseho an'ny tompo tamiko satria tena naseho an'ny tompo mihitsy hoe ohatrany hoe ny tany rehetra izany. Dia mihodina zany ry havana ny rahona mainty eny ambony eny, ohatrany mitangorona hafahafa izany. Ry havana, maizina tanteraka ny tany aman-danitra, fa hazavana tena kely dia kely fotsiny ihany no hitako eny an-danitra. Ary hita ry havana amin'ny endrik'ilay lehilahy, izy mijery fa tena feno fankahalana antsika zanak'Andriamanitra, ary tena tezitra, romotra amintsika isatana, romotra ho avy andringana, ho avy amono, ho avy anapotika antsika mba ho ampijaliany any amin'ny elo. Hita mihitsy ny fankahalany antsika zanak'olombelona, hita tena tsy tiany isika, fa tena fijery amono mihitsy no fijeriny ay. Dia tamin'ny fotoana io zany dia nandroaka devoly ahako, everiko fa hoe tokony androaka devoly ahako. Dia nandroaka devoly tsy nietsika akory izy, ny tanany hoy aho mibaiko ny eny amin'ny rahona ambony, tsy mila mitraka akory izy mijery,
ny rahona ambony, fa izano no jereny. Tsy nietsika akory izy na dia noroaiko devoly aza, satria tsy izany no tiany Tompo nampafantarina ahy. Tsy izany fa ny tiany ampafantarina ahy dia ho avy ny fotoana hiaviany izany. Ho avy ny fotoana amaizina ny tany aman-danitra, ary koa ilay fahamaizinana dia manambara ihany koa fa feno ota ny tany. Manjaka eto Satana, ary tena efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Kely sisa dia ho avy Jesosy. Ilay fahazavana kely tavela, izay sisa raha vao mihidy io dia vitatreo. Tena efa maloto ity tany itoerantsika ity. Zany hoe tena feno ota. Efa mihoatra loatra ny fahotan'ny zanak'olombelona. Izay lay aizina tanteraka. Ota avokoa izany. Maloto izao tontolo izao. Maloto ny ota. Mihoatra lavitra any Sodoma sy Gomora mihitsy ara. Izay no mahatonga ny hoe fahazavana kely dia kely sisa. Dia noho neveo hitako ao fa tsy teo amin'ilay toerana intsony, fa niala zany dia nandeha tamin'izany trano izany. Dia tao amin'ilay trano nisy ahy fantatro fa misy hazavana. Dia teo alohako zany za tsy nahita varavarana, fa hitako zany teo alohako avy eo ivelany ilay lehilahy hitako tery ambon'ilay ohatrany piramida. Dia ny fitafiana nanaova indray tamin'io ohatrana akanjo rovidrovitra izany, ary tsisy kapa, fa misy aloka anankiray ngeza be eo akaikiny, avy noho izy zany eo akaikiny. Misy aloka anankiray pozina olona le izy fa manaloka anazy eo akaikiny avy noho izy. Zany hoe maizina izany io aloka io, tsy zavatra tsara zany ry havana. Ary ilay olona hitako tery ambony ohatrany piramida hoy aho ny fitafiny lasa ohatrany hoe akanjo rovidrovitra tongotra tsisy kapa izany. Ry havana, manambara izany araka ny fitenena fanahy masina amiko eto fa izy no ipetrahan'io aloka fanahy ratsy mandodina be teo akaikiny io. Izy zany no ampiasainy Satana, satria kely mihitsy izy eo anatin'ilay aloka, ary na ny fitafiny ary tsisy kapa eo anatin'ilay aloka. Fa noho nefa tery ambonin'ilay ohatrany piramida izy teny izy vao nanana ny fahefany. Nomena fahefana ratsy izy zany, ho avy tompoko izany zavatra zany. Izao ry havana dia efa manomboka tsy moramora ho avy ilay antikristy. Tsy fantatro na io ilay naseho an'ny Tompo tamiko tanatin'ny Nofy io no izy na tsy izy. Ny Tompo no mahalala. Ny Tompo no mahalala. Fa ny zavatra fantatro kosa nefany dia nampafantariny Tompo ahy, fa efa manomana izy ny ho avy hipetraka andray ny fahefana eto ambonin'ny tany. Ary efa manomana ny miaramilany koa izy ho avy andrava, amono, ampijaly. Miaratsy izao fiainana izao. Aza variana intsony isika tompoko, manomana ny miaramilany izy. Ry havana, tiantsika ny Tompo, mampitandrina antsika izy, ao amin'ny teny avokoa ny fanambarana anireny Nofy ireny. Ao amin'ny Efesiana 4:9, iarahantsika mahalala izany. Manomboka eo amin'ny 10 afaka vakianao, manambara ny amin'ny mpanjakany izao fahamaizinana izao, dia ny eny amin'ny rivotra, hoy ny tenin'Andriamanitra. Eny amin'ny rivotra ry havana dia eny ambony eny.
izay no natonga ny tompo nampiseho ahy izany faefany Satana izany izay efa miantra eto amin'izao tontolo izao. Ary ao amin'ny boky ny Apokalipsy 7:10 7:10 andao vakiantsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Manao famantarana lehibe izy ka mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo imasony olona aza. Amen. Ry havana, manao fahagagana i Satana. Anao mirakla izy, efa manao izy amin'izao. Mila tena mitandrina isika. Aoka tsy anaraka olona izay hitanao hoe tsy avy amin'Andriamanitra. Be dia be ny miteny hoe mpaminany, na lahy io na vavy. Misy ny sasany dia manana peratra, pakta amin'ny Satana ireny. Ary hoe manao fahagagana. Olona manao kostara, olona manao fitafiana mihaja, olona mitômôbila lehibe, arena. Ry havana, mitandrema mba tsy ho voafitaka. Mila isika tena hoe manetry tena eo anatrehan'ny Tompo. Fa zava-doza ny zavatra ho avy. Aza minomino foana, aza manaranaraka olona foana ianao, fa very ianao. Raha ohatra ka hoe i profeta zao, na hoe i mpaminany zao, na bishop zao, mitandrema re tompoko. Na pastera io, na inona plasin'io, ka hitanao fa hafahafa, dia aoka ianao andohalika anontany ny Tompo. Fa efa eto amin'izao tontolo izao anie izany ratsy rehetra izany. Efa misy ny mpaminany sandoka. Ary resaka vola makarena, fitahiana, izay no tambazany aminao. I Satana no mampitamby antsika arenan'izao tontolo izao. Fa isika dia ny lanitra no tanjona. Tokony tsy ho tia zavatra eto amin'ity tany ity isika, fa very isika ny amin'ny afobe raha ohatra ka mihay zavatra eto amin'ity tany ity. Ry havana, ny teny anankiray naverimbery fanahy masina tamiko ny alatsinainy tontolon'andro satria araka ny teneniko hoe tandranomaso aho, ary tena nalahelo mafy mihitsy ny fanahy masina ny zavatra anjo antsika raha tavela ty, fa tsy tsitsitsitsy amintsika i Satana. Dia ny teny naverimbery fanahy masina tamiko dia hoe iteny ny olona amin'izany fotoana izany hoe mianjera aminay ry tendrombohitra. Ry havana, zava-doza tsy ho zakantsika izany. Ao amin'ny boky ny Apokalipsy 9:9-10 izany teny izany. Fa andao vakiantsika manomboka eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 17. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny mpanjakany tany, ny lehibe, ny mpifehy arivo, ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra dia ny hery tany amin'ny lavabato sy tany amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: mianjera aminay, ka afeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehiben'ny fahatezeran'ireo, koa iza no ahajanona. Amen. Ry havana, hiafina ny olona, na ny mpanjakany tany aza, na ny mpifehy arivo, na ny mpanan-karena, na ny lehilahy mahery, mba ny andevo rehetra, hiafina any anaty lavabato, mangataka amin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mba hianjera aminy. Zava-doza ny zavatra ho avy. Aoka isika hiambina, aoka isika hibebaka, aoka isika hijoro tsara eo anatren'Andriamanitra. Raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Miala amin'ny ratsy rehetra, mandole eo anatren'Andriamanitra. Izy mahitanao, za tsy mahitanao. Misara amin'ny Satana, aza mijangajanga intsony, aza mangala badin'olona intsony, avereno vadin'olona,
aza manao sipasipa izany intsony raha ohatra ka mbola tsy hanambady, aza mamono olona, aza manompa olona, aza mitsaratsara olona, mialava fa nopotsapy, ovay ny fitafianao, ovay ny fiteninao, ovay ny famindranao, karakarao ny tokantranonao, fa de manjanaka anao manetrety tena, mivavaha amin'ny tompo, aoka iana amin'ny tompo, fero ny tongotrao tsy ho any amin'ny toerana misy balina, fero ny tongotrao tsy andeha any amin'ny toerana maloto, any amin'ny trano fandihizana, fero ny tongotrao, aetreo ny tenanao ho ambanin'ny fanahinao, aoka ny fanahinao hiakatra, aoka izay ny fijejojejoana, ary io avokoa izay zavatra maloto tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ao aminao. Misara mihitsy amin'ny Satana manaova divorce, fa na dia hivavaka toy ny inona ary ianao kanefa anao tsy saraka amin'ny ratsy, dia zava-doza no hiandry ianao tompoko, fa afo be. Ry havana, aoka ianao andinika eo anatrehan'i Jesosy, satria kely sisa ny fotoana, kely sisa ny fotoana, ho avy Jesosy. Fa hazavana kely sisa dia vita. Raha ohatra ka tavela aty isika dia ho ampijalian'i Satana, zava-doza ny anjoantsika. Ry havana, ny amaranako azy dia indray andro na nofy aho efa ela. Ny nofy izay nampanofisy ny tompo ahy dia hitako aho mandeha any ivelany, ohatrany hoe eo amin'ny tany any izany mitovitovy tamin'ilay nofy izay notantaraiko teo. Fa ny toerana nandehanako zany dia tsisy ninina zany, tena hoe izao tontolo izao fotsiny zany naseho an'ny tompo, dia anatin'ny Maizina. Dia hitako aho mitondra elo, eo amin'ny misy ahy ihany no hitako hoe mazava, ary ny zavatra milatsaka amin'ny tany tompoko dia tsy orana, fa zavatra maloto, zany hoe kaka no milatsaka ohatra ny orana amin'izao tontolo izao, ohatra ny orana amin'izao tontolo izao, fa zavatra maloto any Ambony no milatsaka amin'ity tany ity, efa feno loto, efa nipotehan'ny Satana ity tany ity, efa nopotehany Satana, efa nofenony loto, efa nofenony devoly ity tany ity. Ry havana, elo no netiko teo an-tanako, ary niaro ahy izany elo izany. Tsisy na dia petina kely ray ary nikasika ahy, fa teo amban'io elo io dia hitako hoe mazava no misy fa ny manodidina rehetra dia maizina, ary hoy aho hoe kaka, zany hoe tay zany mialatsiny fitenenana, satria nofy naseho an'ny tompo dia tsy maintsy ambarako, no milatsaka toy ny orana amin'ny tany. Ry havana, elo no noetiko, eo amin'ny misy ahy ihany dia mazava ohatrany misy jiro, manambara izany fa Jesosy no miaro, izy lay fahazavana, izy lay mandrakotra ahy, mba tsy ho voakasika ilay loto, dia ilay loto avy amin'ny Satana izany. Ry havana, raha tepolin'Andriamanitra isika, dia ny tompo no mipetraka ao anatintsika, ary fahazavana no ao anatintsika. Fa raha kosa any Satana isika, dia maloto ny ao anatintsika, ary ny hafarantsika dia any amin'ny elo. Mibebary tompoko, fefakaiky Jesosy, tianao Jesosy. Raha mbola omeny tompo fotoana aho dia mbola hiverina eto ihany anambara izay tiany ampitandremana antsika tompoko. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.